Melohan'ny zarana ny teny dia ndaosika ray hitsangana aloha hivavaka ihany a. Ndaosika hiteny amin'ny Jesosy hoe Jesosy a, sokafo indray ny foko androany. Ampio a hanokatra ny foko a, tario indray androany a, ahafahako mandray ny teny avy aminao. Dia asandrato ary mivavakantsika. Ray masina tsara indrindra sany an-danitra. Saotra anao izay ny amin'ity fotoana androany maraina ity. Misaotra satria efa programa avy aminao izany. Misaotra ny amin'ny fotoana androany satria fantatra efa manakolazaina aminay ianao. Androany Jesosy dia mangataka ny fanahinao masina mba hanokatra amin'ny fonay, hanampy anay tsirairay avy androany mba hahafahanay mandray ny teny a, izay tena tianao ho tenenina, izay tena avy aminao Jesosy a, dia ka tena ho voarainay tsirairay avy izany. Aninina kosa tsy avy aminao rehetra dia tsy ho voaray mihitsy izany ary tsy ho voalaza eto. Mitenena aminay Jesosy fa voninkiana anao mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompo. Zavatra tiako zaraina androany dia izao hoe araraoty a. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Efesianina 5:5 ny 9:20 ao izy hoe araraoty ny andro azo anaova-tsoa izy a, fa maninona meratsy izao fiainana izao. Izany hoe tsika izany a, tokony manararaotra ny andro havelomantsika, ahafahantsika manao zavatra tsara. Lanio a, lanio amin'ny hatsarana ny andronao. Matetika tsika isan'andro raha indrindra fa hoe nisy olona nanao zavatra tsy nety atsika dia raha tsy ao amin'ny tompo ianao dia ny ao anatin'ny sainao voalohany dia hoe ahoana ny ataoko amaliko an'izay. Na ny ao an-trano ara ny ao resaka tokantrano tsika izao dia raha vao manao fahadisoana ny anankiray na misy hoe teny tsy nety na zavatra tsy nety dia matetika ny ao anatin'ny saintsika voalohany dia izao hoe tsy maintsy valiana izay. Tsy maintsy ampahafantarina azy ny tokony ho ataony. Ohatrany hoe te hitsangana eo amin'ilay toerana ohatr'izay foana tsika nefa ny androany te hampianatra antsika hoe lanio a amin'ny fahatsarana ny andronao. Amin'izao vanandro farany ainantsika izao dia meratsy ny olona ozy ny ten'Andriamanitra. Ny olona ozy izy meratsy tia tena, mpandoka tena, mpiavonavina. Be dia be ny zavatra miseho amin'izao vanandro ainantsika izao tsy ohatry ny taloha intsony. Aza idinana hoe namidy ary ny tranonao indray mbola misy olona mieritreritra ny hiditra ao. Izany hoe arakaraka miatombotra ny andro a, meratsy ny andro. Matio 7:20 no vakiantsika. Matio 7:20 a, dia ny atombokitsika eo amin'ny 9:20 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary nanao fanoharana hafa-koa taminy izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy tsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe tompoko, tsy voatsara vanina fafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary dia hoy taminy fahavalony nanao izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe koa tianao va ny andehananay hanongotra sy hanangona azy, fa hoy izy tsia, fa andao raha manongotra ny tsiparifary anareo dia ongotanareo miaraka amin'ny koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-pa avy ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboary mba hodorana, fa ny vary dia tomy ho any an-tsopotro. Amen. Tereo tsara. Indraindray eo amin'ny fiainanao tsy ampozinao hoe ino nisy namafy votsy fantatrao izany. Ohatran'ity zavatra ny lazain'Andriamanitra, lazain'i Jesosy ity. Misy fotoantsika misaina indraindray rehefa misaina izany hoe roviana ihany ary any andevitra foana. Roviana ihany any angina foana. Indraindray tsika eo amin'ny fiainana ohatran'ny tady reraka izany. Izany izy Jesosy zanakao e. Nefa dia manina dia izao indray hono. Mijery nefa ianao atsy amin'ny ilany a. Ohatrany hoe iny ilay tsiparifary. Ohatrany maniry be izany. Ohatrany tsy atao ninina tsy voakitika. Ianao nefa le voatsara lazain'Andriamanitra. Dia eo indrindritsika izao. Izany hoe misy fotoantsika misaina foana hoe roviana ihany izany ny andefitra.
ndraindray indrindra fa rehefa misy zavatra tsy zakatsika mampalahelo atsika iny ndraindray mitrango eo amin'ny fiainatsika io tsy hoe nanao zavatra ratsy tsika dia hitrangany zavatra ratsy ohatra fa ndraindray ohatra misy zavatra mitrangatranga ho azy tsy apozinao zany reny rehetrarehetra reny a ireny ny atao hoe koa ny fahavalo reny ndraindray reny fananian'Andriamanitra vela ho eo ahitany ianao hiavahanao marina hoe io le voatsara fa maniry eo amin'ny fiainana ndraindray a manana an'izao fomba fijery izao za Jesosy tsy hijery an'le tsy paripary fa za le voatsara maniry miaraka aminao zany hoe tsika zany tsy afaka hiala eo amin'le tsy paripary satria zay le fanoharana ny lazainy teo avelao izy araniry ozy izy fa rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy havahany ireo zavatra anankiroa ireo zay le mahatonga le virjiny dimy endry dimy adala samy endry ihany samy virjiny ihany fa ndray adala dia ndray endry zany hoe niaraka nandeha teny jereo tsara ny masoandro miposaka ho an'ny rehetrarehetra io fa tsy hoe atokanatsiny ohatr'izao dia atokanatsiny ohatr'izao te-pahery antsika androany manoloana ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainantsika ndraindray misy zavatra mafy izay endrasantsika za ve Jesosy dia maninona tsy mba ohatr'izao mihitsy mitranga fiaina za nge Jesosy tena tsara fanahy za nge Jesosy tena ohatr'izao e nefa ndraindray a tsy manome an'le zavatra eritreretinao le zavatra mitranga tsy midika zany hoe kory hoe tsy hitan'Andriamanitra ianao fa izao tia ny havaka ianao tia ahita ny faretanao miaraka amin'izy satria misy fotoana reny tsy parifary reny na reny zavatra ratsy reny fa nanian'Andriamanitra ho iah teo avela andalo hitanareo tamin'ny andron'ny Joba ozy izy nytenle devolo hoe tenin'ny Satana hoe ianao ihany ane ozy izy ny manisy fefy manodidina an'io dia tsy afaka mikitika izay e fa raha vahanao io ozy izy dia zay zay vao afaka miditra misy fotoana ndraindray fisedrana mitrango eo fiainantsika na reny zavatra mavesatra reny a fa nanain'Andriamanitra reny aseho ahitany ianao hoe iza marina moa ianao ve le olona afaka tena mampiatra ny tenin'Andriamanitra raha miteny zao baiboly ianareo vehivavy manekevy vadinao ianao ve le tena mampiatra an'izay ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ianao ve tena manana an'izay fomba fijery izay nareo zanaka ozy izy ndraindray efa firy taona misy zavatra endrasanao amin'Andriamanitra tsy azonao mihitsy sao dia mba avelan'Andriamanitra aloha ianao andeha amin'ilay programan'Andriamanitra zay izy vao manatanteraka an'ilay mombanao satria izao tsy afaka hitanao Andriamanitra nefa hiaraka amin'ilay toetra tsy izy ianao tsy maintsy havahana aloha izy rehefa ho avy ny fisandratana zay le teneniny teo rehefa tonga ny fararano ozy izy dia zao alana aloha le tsy parifary dia alana indray le vo dia eo amin'izay samy hitan'ny havany eo dia amin'izao vaninandro izao a manavaka antsika zanak'Andriamanitra misy fotoana ianao ohatra ny hoe mandalo an'le aty fa zao izy ianao manoloana an'io zavatra io ianao ve le tsy parifary sa ianao le voatsara ao an-tokantrano a lanio amin'ny fahatsarana ny fiainanao lanio amin'ny fahatsarana lanio amin'izany fankatoavana zany mety mbola tsy niaina zany ianao fa alalino zany Andriamanitra ahoana moa zany fankatoavana zany ahoana tsara moa miaina an'izany ozy izy ny baiboly tao hoe araroto ozy ny andro azao vanaova-tsoa fa meratsy izao fiainan'izao jereo tsara fa amin'izao vanandro ianantsika izao ke ny olona samy teniteny zay tia ny teneniny ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany no mameny io vavany io satria zay le voatsara mahavita mitandrina tsara ny zavatra teneniny mahavita mifehany io vavany io zay olona voatsara matahotra an'Andriamanitra ihany lasa samy manaonao foana ny olona amin'izao fotoana izao samy teniteny foana samy manaonao foana samy mangalatra samy mamitaka samy mijangajanga tonga dia akitsy rano izao dia manao an'izany fotsiny satria fa fitenin'ny baiboly io araroty ny andro izao anaova-tsoa izy fa maninona meratsy izao fiainan'izao Matio vakitsika teo a dia manambara mihitsy ny hoe tsy diso ianao raha mandevitra aza reraka manao tsara zany fa aza tao miova ho voratsy mihitsy ianao fa aleo voatsara foana mba izy ho tsinjaina amin'ny fotoana rehefa amin'ny fararano mila sika mianatra deny izao miaina an'izany hoe tia mijery ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana mantsy a tena misy fotoana ianao tsy te hijery ny sitrapon'Andriamanitra zany fa ny voalohany ao anatintsika dia izao ny sitrapontsika raha midika izao tsika ho tokantrano dia ny tena mibahana sy mampisy korotanao dia ny sitrapontsika
teanao ny sitrapontsika dia izay mahatonga an'ilay ady, teanao izay tiatsika dia izay mahatonga an'ilay ady. Kanefa ny Andriamanitra dia te hijery antsika hoe manoloana ny sitrapony. Misy fotoana miaritra ianao mangina ohatra na dia efa tsy rary dia izao foana ataovana ny sainao hoe araroty ny andro izao novatsoa fa miaratsy izao fiainana izao, izany hoe mila ianao izany mba mitandrina sy mitsabo ny fiainam-panahinao fa tsy hoe ho tahaka an'ilay voaratsy ilay tonga dia latsaka tsotra izao fotsiny, tonga dia mamely tsotra izao fotsiny, fa ianao ilay voatsara mame fahatsarana eo amin'ny fianakaviana ohatra indraindray ianao ataon'ny olona tsinitsinina, indraindray ianao ohatra tsy zakantsika mihitsy izany indraindray hoe za ve dia atao an'izao, za ve dia any amin'ny fiarahamonina, any am-piasana indray ohatra ny avakavahana izany tsy maninona izany fa mitoera ho tsara foana. Lanio amin'ny fahatsarana foana ny andronao. Amin'ny Korintiana toko 9 Korintiana toko 9 amin'izao andro faran'izao mantsiny dia izao hoe malalaka be ny olona manao izay tiany fa vitsy ny olona manao izay tian'Andriamanitra. Amin'ny Korintiana voalohany toko 9 ny 7:20 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra izany ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Zareo tsara io tenin'Andriamanitra io, tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa tempolo ny fanamasina, io ny tiany developtena hoe lasa anao indray ianao fa tsy an'Andriamanitra intsony. Rehefa misy zavatra anankiray tsy anao dia tsy azonao atao amin'izay tianao hanaovana azy. Eto amin'ity toeran'ity izao ty tsy atsika amin'ny valo sasantsika tsy maintsy miala eto dia tsy hoe mafana fo be eto dia amin'ny 12 tsika vao mivoaka, tsy mety fa tsy maintsy amin'ny valo sasany dia amin'ny valo sasany. Amen. Satria tsy atsika ty toeran'ity dia na te hijanona tsika na tsy te hijanona tsy maintsy mivoaka. Tanareo ilay izy ohatr'izay mihitsy ny tokony hitondrantsika ny tenantsika hoe tsy anaty vavako ty ka tsy ampiasaiko amin'izay tiako ampiasana anazy, tsy anaty fo ty. Manina moa Andriamanitra no nangataka tamintsika hoe atolory amin'ny fonao ka ny ahitana fa tena efa an'Andriamanitra ny fonao dia tsy tompony intsony ianao fa izy no mitondra anao. Amen. Rehefa mipetraka ny resaka hoe mangina ianao dia mangina ianao satria tsy anao ianao. Inona ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mipetraka dia manaiky an'izay ianao satria tsy anao ianao. Ianao izany isan'andro mila manam-porofo anao foana ianao hoe Jesosy za ihany ve ny mbola mitondra ny fiainako, za ihany ve ny mbola manao izay tiako. Izany ange mahatonga fahadisoana be dia be amin'izao fanandrianantsika izao hoe satria tsy miverina amin'ilay an'Andriamanitra tsika fa te hipetraka foana eo amin'ilay atsika dia nefa tadio tsara fa inona ny mahatonga antsika ao an'Andriamanitra, zanak' Jesosy. Satria izao tamin'ny voalohany veriko foana ity taranaky Iadama daholo tsika rehetrarehetra. Iadama dia izao hoe olona nanota izy, izany hoe Iadama izany hoe ota nandova fahotana izany tsika tamin'ny Iadama dia rehefa tonga Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra tsika dia eo amin'izay ny ahitana hoe mbola ilay Iadama ve ny ao anatinao sa efa ilay Jesosy amin'izay. Satria natongavan'i Jesosy dia hanova an'izay identité antsika izay le nandova fahafatesana, le nandova faratsiny ireny dia tonga Jesosy mba hametraka ny identité an'i Jesosy indray ao anatintsika. Dia izay zavatra anankiroa izay mila fantatritsika efa miady izay ao anatintsika dia izay ilay hoe nofo sy ny fanahy tsy afaka miaraka. Ianao te hisisika anao izay tianao fa Andriamanitra te hametraka ny toetrany ao anatinao. Dia eo ianao mila mandinika tsara hoe iza marina oka tsy ho double personnalité ianao hoe sady aty ny ary fa na ianao taranaky Adama na ianao taranaky Jesosy. Satria inona ny hevian'i Jesosy, tonga izy ame antsika toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao ny meny zanany latokana mba tsy ho very, izany hoe tsy handovantsika an'izay fahaverezana izay. Dia ny olona izay nandray an'i Jesosy izany dia iny ilay formeny ho any aminy, iny ilay ndeha amboatra fitoerana ho anareo fa izay taranaky Adama ela rehetrarehetra reny ilay mijanona eto ambonin'ny tany. Dia eo izany tsika mila mafantatra ka raha mandefitra ianao ao an-trano ohatra tsy midika hoe mahazo aina be vadinao rehefa mangina ianao hoe resy rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ianao tsy hoe resy ianao fa avahanao mihitsy hoe ty ilay taranaky Jesosy. Amen. Dia izay mahatonga ny Korintiana io miteny hoe tsy tompony tenanareo intsony nareo
satria tamin'ny fotoana nanolorantsika ny tenantsika eo an'Andriamanitra dia any Jesosy tsika fa tsy atsika ntsony. Itsika le nandova fahafatesa, izay le teneko foana hoe tsisy zazakely nianatra nakahala na nianatra felonana. Tsy nahita ianao hoe misy zazakely jereo tsara reny zazakely rehefa voatsaika hoe siboana ohatrany vao mandray zazahafa amin'ny mamany dia tonga dia tesitra mitomany be iza nampianatra an'izay anana izay felona zay, satria izay le identité voalohany le iadamo zay. Tonga dia mahay zavatra ratsy fotsiny ny olona, tonga dia mahay mandainga, tsisy école mitsangana université mianatra mandainga, fa tonga dia ao anatin'ny olona zany, tonga dia mandainga, tonga dia makahala, tonga dia iainany daholo zavatra ratsy rehetrarehetra ireo. Dia ino no mahatonga n'Andriamanitra nandefa an' Jesosy ratsy zany tsika very. Dia ozy izy hoe aleo avy Jesosy mba hampiditra ny toetra n'Andriamanitra amin'izay ao anatintsika. Dia izay le mahatonga na miteny aminao hoe lanio amin'ny fahatsarana amin'izay ny andronao. Misy fotoantsika tianao izay tiatsika izay satria iny le adama, mahazo vahana be le nofo satria iny le mahataranaka adamanao. Fa rehefa mipetraka ny mahataranaka Andriamanitra anao, zana Jesosy anao, dia mipetraka amin'izay le hoe tsy tompony tenako intsony tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Dia iny rehetrarehetra iny tsy hoe kopakambava fotsiny hoe zange efa any Jesosy mihitsy aho zao fa iny tena hoe hitanao amin'ny fiainanao, hitanao amin'ny fitondran-tenanao, hitanao amin'ny famindranao, tsy amin'ny zavatra ataonao fa amin'ny fiainanao. Hitanao mihitsy ianao hoe tena na mangina aza dia mangina koa ny ao anatin'ny fo. Hitanao mihitsy ianao hoe miala daholo amin'izay reto le fanamarina tena rehetrarehetra, miala daholo amin'izay le fakalana rehetrarehetra, miala amin'izay le miado an'ny tena rehetrarehetra, le zavatra tsy izy rehetrarehetra ireny manomboka miala dia manomboka misy fifaliana amin'izay ao tokantrano. Satria rehefa velona ao amin'ny trano anankiray Andriamanitra dia manomboka velona ao amin'izay fiainana. Ndraindraiky itsika eo tokantrano tsy mahita fifaliana, tsy miankina amin'ny fanananao ny zavatra rehetra mahatonga ny fiadananao amin'ny fiainana tokantranonao, fa ny fanananao ny toetra tsara n'Andriamanitra. Manomboka tsisy tabataba ntsony, manomboka tsisy korotana ntsony, manomboka tsisy fikizitianana ntsony, tsisy fahakalana, tsisy lainga mitsangana ntsony, dia manomboka eo amin'izay ianao dia manomboka mahita fi amin'izany hoe fiainana. Dia rehefa antanina ianao hoe inona ny vaovao dia tsy miteny ntsony ianao hoe mafy ny fiainana, miady amin'ny fiainana, satria fiainana ange Jesosy. Jesosy ny lalana sy fiainana sy fahamarinana, mahatonga ny vavanao tafiteny izany satria mbola tsy ao anatinao Jesosy dia mbola tsy miaina an'ilay fiainana ianao. Fa rehefa miaina an'ilay fiainana ianao vao miteny ray aman-dreninao tonga dia hitanao mihitsy hoe mamaly ny fiainana, mangina ny fiainana satria Jesosy ny ao anatinao. Inona ny tenin' Jesosy ho an'ny zanaka? Nareo zanaka ozy maninona manajany raisy ny reninareo mba haninona ho lava andro iainana. Ka tsy mila andeha ifadianana ray 30 andro ianao na 70 andro mba hanana andro fahavelomana, atsao fotsiny ray aman-dreninao dia mipetraka izay. Amen. Tsy esaka mivoaka ianao dia matahotra zany tsy mila matahotra ianao. Matahoran'Andriamanitra fotsiny ianao dia tonga dia miodidina fotsiny ny anjelin'Andriamanitra matao. Ny anjelin-jao izy mitovy manodidina izay matahotra azy. Ka arahana mpitaona atahorana andana matahotra an'Andriamanitra. Amen. Iodidinan'ny anjely aminao. Le Koritiana teo dia miteny tsara hoe ny tenanareo izy izay tempolon'ny fanamasina, tsy tompon'ny tenanareo intsony nareo, ka mila ho fantatritsika izay hoe tsy tompon'ny tenantsika izay, mba tsy hanaovantsika intsony izay zavatra tiantsika fa hiainantsika izay zavatra tian'Andriamanitra. Misy fotoana rehefa tena tsapanao fa n'Andriamanitra ny tenanao dia tsy mandany fotoana intsony ianao mandeha mifamaly na mampiasa ny tenanao amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny ao anatin'ny fonao dia izao hitandrina ny sitrapon'Andriamanitra foana. Anao izay tianao foana Andriamanitra, inona ny sitrapoko dia ny anao izay sitraponao. Rehefa tonga any amin'izay stady izay ianao dia manomboka mahita fi amin'izay Andriamanitra mampiasa anao. Misy fotoana ohatrany hoe mahomby izany ny ratsy fanahy, indrindra rehefa miteny izay tiany izay izy na mameny hafatra dia tsy zakazakanao mihitsy hoe tsy haiko nareo fa izaho aloha tsy handainga fa misy fotoana rehefa mijery Facebook dia valikafatra avy any amin'ny dia dia reko mihitsy mifanamasina hoe ohatran'izao mihitsy ny fomba ny tany. Dia ny tena mampalahelo indraindray na samy mpanompon'Andriamanitra dia mifanome valikafatra satria maninona miaina loatra ny fomba ny tany. Misy fotoana ohatrany hoe mahita an'izay izany ianao eo amin'ny fiainanao hoe tonga dia omena ny direct ianao, hoe meny teny marary tsy zakanao, antsoina telefona ianao dia tonga dia tenenina zavatra tena tsy zakanao fa izao reny fa reny le foratsy reny le fananian'Andriamanitra avela andalo, fa ianao ny tonga dia mijery hoe
za tsy namandreny ka za tena mijoro foana manao sitrapon'Andriamanitra hoe aza miovy ianao ninninona zavatra mitranga dia aza malahelo fa toy izy foana ny toetra tsara mitoera foana ny mahazanak'Andriamanitra anao ararao tsy lanio amin'ny fahatsarana foana ny andronao fa ho hitan'Andriamanitra iny rehefa ho avy izy dia izany hoe manaiky foana ka indraindray vehivavy tena malahelo mihitsy hoe fa maninona arany anay dia tenenina foana ianareo vehivavy eo ka anaiky tena rehefa azonao ny tian'Andriamanitra tenenina dia faly ianao hoe soa ihany Jesosy fa tena izay le izy dia miteny indray ianao hoe fa maninona ny asaina mangina foana zange tsy mony tokony hamaly an'izany fahakalana izany azao fa rehefa tsapanao fahamarinana dia faly ianao ampahangirana hoe andre kaiky izay mahatonga andreo mpanompon'Andriamanitra reo miteny hoe soa ozy izy maninona nampahoriana fatarako ny didinao hitantsika eo amin'ny fiainam-panahintsika mila mandalina tsika fa tsy miaina anjambany amin'izao fotsiny dia iny le hoe diso motivation tonga hivavaka mba hampilamina amin'ny fiainana mba ho sitrana mba ho ambinina ny ankizy mba ho tafita amin'ny fianarana tsy izany fa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia tena hoe fandiniantsika ny tenantsika isan'andro hoe inona zao mbola tsy mety atao amin'ny fiainako ato inona zao za ve tena efa le nividiany Jesosy tamin'ny rany tokoa sa kopaka mbava fotsiny manaiky foana mandevitra miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ndraindraiky ianao amin'ny fikambanana ara amin'ny fivavahana ara misy zavatra tena mampalahelo anao e tena ndraindray ianao tena hoe zany kosa aloha efa tena tsy izy tsony fa zao mandevitra ianao mangina ianao satria mijery an'i Jesosy ianao mijery an'i Jesosy ianao dia tonga dia hitanao hoe tsy maninona izany e fa za tsy afaka hifamaly amin'izany tsy haiko ianao fa misy fotoana nandiny tena fa za ngendraindray na fa meno toroteny tsy tiako e le zavatra toriako tsy tiako satria nindray ohatra manitsinitsy anahy izany dia nefa ny izay le zavatra sain'Andriamanitra teneninao dia tsy maintsy mitondra tena ianao ndraindray ohatra manala baraka tena izany efa maninona koa moa izany izany teniteneniko eny ohatrany hoe raha tena taniana tenany ianao dia tsy te hiteny an'izany fa te hitenenao za dia nielatra sisany tsy mipotra za hitanareo izao io dia tena olona tena farak'izay tsara farak'izay tena tsy haiko hoe mbola tena tsisy ohatranahy mihitsy fa dia tena misy fotoana ohatran'izany tianao tenenina kanefa tsy izay le izy dia izay le tiako tenena hoe tsy izay tianao ny atao misy fotoana ohatra noainina be izany voaka efa ianareo ohatran'izany e rehetra sindry pastera an'izany vatoko ny ena nafim-bola ifanala baraka izany ny andanana any fa hitanao le izy ohatrany hoe izay le tiako tenenina hoe misy fotoana tsy hoe tianao daholo eny ny zavatra mitranga e fa eo indrindra na hitanao hoe aiza ho aiza le fiarahanao amin'Andriamanitra na mbola ohatr'izany ara dia mbola ety foana ve ianao tsy haiko ianao fa nisy fotoana tena nandiny tena mihitsy nandinika ny fiarahako tamin'i Jesosy dia nametraka fanontaniana Jesosy za ty ve tena hanao marina ahoana sa zao fomba fiainako ahoana fomba fiarahako amin'ireto akonako reto amin'izy efatra menadazanako ireo iza ny tiako kokoa dia iza ny tsy dia tiako mila mandinika an'izany ianao ahafataranao mahafantatra miaina tsara hoe aika izao ireto ka izy misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra tao anatin'ity dia misaina tsara ianao hoe Jesosy ahoana ny tokony atao tena miaina amin'ny sitraponao ve za tena manaiky marina za ve tena le vehivavy manaiky tena le araka le niteneninao iny tena izay marina ve dia rehefa tena mandiny tena eo ianao dia ohatrany tsisy an'izay daholy fa rehefa tena mivavaka ianao dia eo ianao raha tsy hainao manamboatra an'le izy miaraka amin'ny fanekenao an'i Jesosy tsy mety le izy le izy izany le teny enona fahafantarana tsy havely hijanona fotsiny eo fa raisinao mihitsy le izy dia tena andinianao ny tenanao dia anolonao izay zavatra tsy izy ao anatinao dia izay ianao ny atao hoe niova dia mandra-pahoviana izany ny ozy izy tamin'i Jesosy ny anaiky anao izay tiako foana mandra-pahoviana vao anaitry tena izany anaiky tariana anaiky angina misy fotoantsika mila mametraka an'izany fanontaniana izany amin'i Jesosy hoe Jesosy mandra-pahoviana Jesosy mba tena hiaina amin'izany sitraponao tena hoanao tanteraka izany amin'ny zavatra hiainako rehetrarehetra atao tokantrano tena vehivavy modely ve za ve tena olona tena mendrika raha ho avy ianao dia ahoana manoloana anahy ianao koa tokony ohatran'izany za ve tena ray mpianakaviana tena endry
tena mipetraka tsara ve ilay sitraponao Jesosy, tena ao tsara ve? Zany nge fiarahana amin'ny Jesosy e. Fa ny fiarahana amin'ny Jesosy tsy hoe alefa azo lamozika aloha. Nanao fidera anatin'ny 3 andro any, io tsy emboka mihitsiny. Zany haingony fiantsoana zany. Fa ny tena fiarahana amin'Andriamanitra, ianao mekoaka eo anatrehany amin'ny alalan'ny vavaka. Jesosy manahoana ny toe-tenako amin'izao? Manoloana ny toe-tenako amin'izao? Inona zany tena kasitrahanao zany? Inona zany tena tediavinao zany? Ohatra ny ahoana zany fiangonana ampiakarina zany raha ho avy ianao? Za ve zanaka makatoa raha tena ho avy marina, fa maninona mamita tena? Mafantatra amin'ny marina fa tsy miaina amin'ny fahamarinana. Aiza ny tany alehako raha tonga ianao? Indraindray rehefa isaina n'ity fiainana ity, ny vola ho azony ihany vitantsika mihitsy. Ahoana ny ataoko atafita an'izao? Ahoana n'ity? Fa rehefa isaina amin'ny fiainam-panahy, mila mandinika ianao. Rehefa saininao amin'izay zany, dia manomboka olom-baovao ianao. Manomboka mety tsara ny toetranao. Manomboka mety tsara ny fomba fijerinao. Manomboka tianao ny akonanao. Manomboka tianao ny vadinao. Maninona moa zany hoe fitiavana zany? Zany nge zavatra tena ngeza be nge zany hoe fitiavana zany. Zany tsy hoe je t'aime kia. Tsy mijanona amin'izany fotsiny. Fa zany fitiavana zany raha tianao aloha ny ao an-tokantranonao, mandohalika ianao fo maraina. Vavaka ho an'ny zareo. Izany ray mpianakaviana, ray aman-dreny mavita sakrifisy mifo amin'ny firy maraina, mandohalika amin'ny vavaka ho any ankonana. Mandohalika amin'ny vavaka fa tsy mitabataba. Izany olona tena mahatandrina, tena mahafantatra hoe Jesosy hitanao ny fomba ataoko zao e. Hitanao zao fiainana ataoko zao, tazanao tsara. Matahotra an'Andriamanitra. Aiza ny fankasitrahan'Andriamanitra? Ny olona manao izay tena hoe ankasitrahan'Andriamanitra ihany mahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Jereo nge Jesosy laniany Jesosy tamin'ny fahatsarana ny androny teto ambonin'ny tany, nahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra izy. Ohatrin'iza re zany olona ankasitrahan'Andriamanitra zany e. Raiso ny Baibolinao indray e. Ao amin'ny Petera efa haitsika ity fa mba tiako mba vakitsika mihitsiny. Petera 1 toko 2:7-20 jereo tsara ny tenin'Andriamanitra. Ahoana zany ankasitrahan'Andriamanitra zany? Zany olona tena hoe mahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no ankasitrahana raha misy olona mitondra lahelo ka mandevitra ny amin'ny tsy marina noho ny amin'ny fieritreretana an'Andriamanitra. Jereo tsara zany hoe ianao na dia ataon'ny olona na inona dia mandevitra ianao. Any ny fankasitrahan'Andriamanitra no mipetaka. Fa tsy hoe akory hoe zange nanao tsara e. Tsy voatery ianao tsy maintsy aseho foana hoe marina ianao. Zay ianao vao azo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Fa na manana fahamarinana ianao dia mandevitra ianao. Any ny fankasitrahan'Andriamanitra no mipetraka. Dia toy izy ao amin'ny 2:20. Fa inona ny laza raha tahiny kapohana noho ny fahadisoana ianareo ka mandevitra ny amin'izany? Fa raha tahiny manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandevitra dia zany ny sitrak'Andriamanitra. Raha manao ny tsy mety ianao tokony tenenina ny dikan'izany. Fa maninona anao? Indraindray ianao rehefa tenenina dia tezitra. Nefa ny lalanao nefa miborioka efa mienjery. Dia indraindray ianao tezitra rehefa anarina. Nefa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ianao tenenina manaiky tsisy valiny fa tokony ho zany mihitsiny. Inona ny laza? Raha tahiny kapohana no fahadisoana nareo ka mandevitra ny amin'izany tsisy laza. Fa raha tahiny kosa manao soa ka mitondra fahoriana sy mandevitra dia zany ny sitrak'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny fotoana manao fahadisoantsika ka ahitsy dia normal zany. Fa tsy za koa bedy foana. Isan'andro bedy foana. Tokony ho anarina, tokony ho tenenintsika rehefa manao fahadisoana. Fa ny fankasitrahan'Andriamanitra dia mipetraka ao amin'ny ianao tsy nanao fahadisoana nefa tenenina. Amen. Tokony manaiky ahitsy rehefa diso. Eto na marina azy ianao dia asainy mandevitra tsara mba azo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Zany ny fankasitrahan'Andriamanitra rehefa mipetraka. Misy fotoana ianao tena hoe mizatra ataonao tena efa ny lohanao sisa tsy mandeha amin'ny tany. Fa mbola tsisy makasitraka anao ihany tsy maninona zany. Zany ny fankasitrahan'Andriamanitra no mipetraka. Fa tsy hoe tonga dia tezitra be no hoe za efa nangina za efa nity an'ity tokantrano ity. Tokantranonao io raha tsy ianao nity azy ny tian'io. Engena fa tena mandiny teninao dia misy zavatra misokatra be dia be mihitsy ao anatin'ny haninao e. Jereo eo amin'ny 1:20 eo izy ny ten'Andriamanitra. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo. Fa Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ao anareo mba hanarahanareo ny diany. Jereo tsara Jesosy Kristy. Iza ny name volan'i Jesosy mba hamonjy azy.
Tsy nanaovana rakitra izy. Misy fotoantsika mandeha mitory teny eny amin'ireny croisade ireny, samy mandofy rehany, samy miantoka ny budget-ny, jereo fa indraindray ary tsika mbola mahazo vava be amin'ny olona e. Izy ireo sandoko ireo e. Nefa ny ianao efa miala aty amin'ny tranonao mandahony aty mametraka ny zavatra ireny, zanako herinandro tsy mianatra. Teny aminao hoe tsy mila ianao mandeha mitabataba amin'izany fa za mihitsy ny antsonanao ozy izy. Rehefa mandinika ianao jereo nge Jesosy e. Jesosy Kristy tsy niandro fankasitrahana taty amintsika raha nandeha niazy ny tenany mihitsy ny natolony mbola hatramin'izao be dia be raha mbola mitera za tsy tia aliany Jesosy iny fa ny tsy tiako. Nefany miala tany amin'ny lapany tany izy nandeha nitondra ny tena ny vonoina teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fanavotana an'asa ianao dia mbola mahazo vava be ihany, mbola tsy mety manao ny sitrapony ihany ny olona nefa ny olona ny aminjena azy. Ka tsy niteny Jesosy hoe aiza ny fankasitrahana fa ozy izy hoe zay mihitsy ny antsona anareo. Azontsika angamba le izy ka aok'izay ny se plaindre, aok'izay ny tsy zakako fa jereo tsara Jesosy, jereo tsara ny olona rehetra, jereo tsika rehefa mandeha croisade mandeha any miaritra any ambony fandrinanao ianao migalabona ohatran'iny ary ianao matory amin'ny tany dia ahoana mahazo vola ve? Karamaina nga? Zay mihitsy ny antsona anareo. Amen. Ndao ianao rehefa mijery andry docteur Oanina, professeur Oanina zany efa antitra mandeha rehefa manao an'izao miala any amin'ny toerana misy azy any mandeha mitory tena any Afrika any aninona any aninona no ny anin'Andriamanitra zany. Zany ny antsona nefa mbola mahazo kiana ihany indraindray. Amen. Teny aminao mifiarahana amin'Andriamanitra, tsy mila ianao mihaino vavan'olona, tsy mila ianao mihaino an'izaniza fa atao fotsiny. Indraindray ny jiramanao raha tsy voaloha nefa mifray anareo efa mianaka mandeha croisade efa ohatrinona. Eka tsy hita tsy maintsy andeha hanompo izay menakaviko nefa ny jirama tsy voaloha. Dia ohatra misy miteny ao avaran-tanàna hoe iza ny andony anareo eo? Izy ny te handeha any. Rehefa mandinika ianao indrindra rehefa ilay mandeha manao mission ireny, tena tsapanao ny sarobidiny izany hoe fanomponao an'Andriamanitra zany. Tsy mieritreritra ianao hoe ohatrina ny laninao, tsy mieritreritra ianao hoe inona no azonao. Misy fotoana mety hoe hanaovana rakitra ianao fa tsy mihoatra amin'ny zavatra laninao akory ary tsy miandry an'izany ianao. Raha mandinika tsika izao ohatra ny hoe main d'heure izy ilay tonga eto amintsika ireny e. Ilay mpanompon'Andriamanitra ireny ohatra antsika ilay mandeha croisade ireny. Dia tsika izao tany aninona moa tsika iny izao? Ilay mandeha ireny tsika dia alaina ary ilay rakitra dia amena an'ilay paster ireny ihany. Nefa antsika ihany manao sacrifice, manao an'ilay seza, manao an'ilay anina. Misy zavatra tiako tsapanao, misy zavatra tiako hitanao hoe Jesosy asiako tomboka seza ny fanompoko izany. Amen. Jesosy ve dia hoe nalahelo be rehefa misy olona mitsikerana azy? Tsy rarahin' Jesosy an'izany. Iny koa Jesosy iny tena izy ve iny sa tsy tiako ho fampianarana iny? Tsisy rarahin' Jesosy an'izany. Atao fotsiny mission dia anao ny ianao, handray ianao tsara, tsy handray ianao izay izany vavaka ao anao izy. Dia tokony ohatr'izany koa ny fisainanao. Ianao zao raha hiteny amin'ny professeur Oanina na main d'heure tao tsy tiako ny toriteninao, za tsy tianao tsy hijanona mihitsy noho izay tenin'ny vadin'ny paster Rodolphe izay dia za tsy andeha hitoriteny intsony fa hatory amin'izay. Teny amintsika hoe omeo lanja ny fanomponao. Amen. Eo amin'ilay toko faraiky amby roapolo taona izy fa ho amin'izany ny antsona anareo fa Kristy zany jaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo diany. Be dia be ny kiana mahazo anao, indrindra fa ianao eo am-pijoroana ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao eo mpanaovana an'ilay tsara. Indraindray any ampiasana tsy maintsy mandray kely daholo, ianao reriny tsy mandray. Dia iny ianao fa efa himehezan'ny olona, iny ianao fa ataon'ny olona ohatra ny adala, fa izao lanio amin'ny tsara foana ny andronao. Lanio amin'ny tsara foana aza mihaino an'izanidy izany rehefa zavatra ratsy manimbanimba ny fanoloran-tenanao. Rehefa asain'Andriamanitra makatoa ianao dia makatoava tsara fotsiny. Jereo ry Paoly eny olona nanany ny asany e. Iza ny antso azy ve mipino tany Makedonia sa nanao fanambarana mihitsy hoe mila andry Paoly? Fa i Paoly ny nanao ny asan'Andriamanitra, izy ny mahafantatra ny fanompony,
izy mahafantatra ny tiany atao dia niainga teo amin'ny toerana itsy azy izy tena dia nanompo an'Andriamanitra. Jareo ny zavatra nahazo azy impiry izay ny endasina ozy izy, impiry ny natsipitary, impiry ny toram-bato, fa mbola ity ihany ty hoe fa izaho dia Kristy velona tao anato. Ohatr'izany ny olona fijoroana amin'ny fanompona an'Andriamanitra, amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa itsika manao ahoana amin'ny fiarahantsika amin'ny Jesosy? Indraindray teny diso kely dia fa iny dia fa sady za tsy hivavaka intsony ny tezitra aminao, ananako alahelo mandrakizay. Zavatra tsisy dikany. Fa teny amintsika hoe fotoana izao ahafantarantsika amin'ny marina. Fahafantarana amin'ny marina anie tsy hoe ianao makatsy makaroa fa ny fahafantarana amin'ny marina iainanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Fantaro tsara ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy miteniteny foana intsony ianao, tsy manaonao foana intsony ianao. Eo amin'ny 7:20 maranako azy dia ozy izy ny ten'Andriamanitra, raha ny tevatevaina izy ozy izy Jesosy io dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahoana fa nanolotra ny adiny teo amin'ny mpitsara marina. Betsaka ny zavatra nahazo an' Jesosy tamin'ny nanavotany atsika. Betsaka ny zavatra nahazo an' Jesosy ohatran'io mahazo antsika mpanompon'Andriamanitra io amin'izao, voendrikendrika, voateny ratsy, indraindray betsaka ny fizahanttoetra mahazo antsika fa izao hoeto eny amin'ilay mpitsara marina. Iza ilay mpitsara marina? Andriamanitra. Hoeto miakatra mivavaka ny zavatra tsy zakanao, misy zavatra mavesatra avy eo tokantrano, hoeto any amin'ilay mpitsara marina. Amen. Aza velenao ny hiady ho an'ny tenanao, aza vela miteny ny vavanao raha mbola hanaratsy olana, hitsikera olana, hiteniteny foana na any ao tokantrano na ny any ivelany na mpiara-mivavaka aminao, hoeto amin'ilay mpitsara marina. Mba amin'izay hanananao toetra tsara. Tsy namalivaly Jesosy na tamin'ny tsirariny aza na nandrahoana ozy izy Baiboly teo, tsy nameny afatra izy. Le niteneniko teo hoe valikafatra. Fa izao nanolotra ny adiny ho eo amin'ny tsara marina. Tsy manao izay teny avy any aminy andratra ny hafa, fa manararaotra manao soa foana. Laniny tamin'ny tsara ny androny Jesosy izay fa iny anany teto ambonin'ny tany. Mandraka androany dia mbola te ohatra nahazo foana tsika. Te anontany ianao za androany hoe inona no nolazainao rehefa ho avy Jesosy? Nena tamin'ilay fitiavana ve? Ilay fitiavana tena takian'Andriamanitra. Raha ho avy Jesosy izao dia tsy maintsy iona aminy tsika. Dia inona no mba havalitsika azy? Ve tena nomeny akonany ianao, nomeny taranaka ianao, nomeny mpanompon'Andriamanitra ianao, nomeny ray aman-drenao, inona nataonao an'izy ireo? Ratraratraina ve? Valivaliana ve? Nataona rary ve? Tsy namelana mihitsy raha tsy tonga hatrany zanakatodoany ny afatra ve? Sa inona? Zay ve no lazaintsika amin'i Jesosy rehefa ho avy izy? Sa nomenao fifaliana ka natonga amin'ny fotoana nodiny ray aman-dreninao dia nody am-pifaliana fa tsy mibaby fahoriana sanatria? Inona no lazaintsika amin'i Jesosy amin'izay fotoana izay fa tsy maintsy ho avy mantsy izay? Nanajaintsika ve ireo ray aman-dreny izay nomeny antsika na ara-nofo na ara-finoana, tsy maintsy ankatoavin'ireo olona ireo? Ohatranahy izao rehefa mitory teny ety, za no tiako tenenina aloha to dia tsika eto indray izao izay betsaka ny pastera manatrika eto mantsy. Sao dia ianao hoe za mihitsy no nasianao teo. Za. Za no nametraka an'ity fanontaniana ity alina hoe hiakatra eny ambony eny aho izao raha ampitso. Inona izao no lazaiko eny? Mame fahafahana an'Andriamanitra mba afaka miteny eto. Dia izao lany andro izarany ratrako ve za? Tiana no zaraiko eto ny ratrako no andeha ampianariko eto? Sa ny hevitro manokana, ny opinionko, ny tiako sy ny tsy tiako? Zay ve no zaraiko aminareo eto hoe izao ny tsy tiako dia aza manao an'izay Misy fotoana ange mitondra avo-tsizy ety ambony ety. Sao dia anao mihevitra hoe inona ilay avo-tsizy fa ianao ilay mitondra avo-tsizy, izay ny atao hoe avo-tsizy. Tsy nampianatra Andriamanitra hoe rehefa miakatra eo ambony alitara ianao ry paster mama dia ny ratranao zarainy eo. Na ny hevitrao manokana, ahoana izao ny hevitrao momba ny ambassadeur? Eto tsy fotoana hitantarana an'izany eto. Fa eto amin'ity toerana ity fomba hitantarana amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny tokony ataontsika eo an'Andriamanitra. Amen. La ny andro mitsikera ny hafa ve ny karako eto? Sa milaza izay tiako lazaina amean'ilay afatra? Sa misy olona hitako eto dia zao hoe io fa tratrako fa alao fa tonga dia eto ny tivitra azy? Tsy maintsy apetraka izany fanontaniana izany. Ho anahy manokana izany dia napetrako alina hoe rehefa ohatra ka tsy voavaliko izay dia za tsy andehanao fa hiantso amin'ny paster Jao Fa tena tsoriko aminao fa tena hoe
alohan'ny anaovanao zavatra dia apetrao ny fanontaniana aloha. Mandiny tena zava e Jesosy raha ho avy ianao. Inona nataonao tao tokantranonao? Inona ny teneninao eto amin'ity pilipitra masiny ity? Le afo tena izy ve nizarainy eto sa andratra ny hafa fotsiny? Mpitondra hafatra sa mpanomeny hafatra? Aoka tsika mpanompon'Andriamanitra sa mitandrina na tsika ray aman-dreny koa aza. Rehefa hiteny ianao dinio tsara ny zavatra teneninao. Fa tsy misy fotoana tsy hanaovana an'izay. Fa misy fotoana hanaovana ny tsara amin'izay. Zavatra niraisiko tamin'ny vadiko dia izao hoe ao anatin'ny tena toetra ratsinao dia tena milefitra mangina foana izy. Dia tonga saina ho azy ianao hoe tanareo mifaly amem-panahana ananao. Ny fitiavana anananao indraindray ino manova ny hafa bebe kokoa. Fa tsy ianao andeha hamery-valikavatra sy andeha hiteny izay tianao tenenina. Amen. Ndao hianatra andeha amin'ny fahandrena amin'izay. Fotoana izao be dia be izay afo efa tsy izy ny zarainy izay. Be dia be izay fahadisoana be dia be efa natao izay, natao ho tokantrano, na tamin'ny fiainana, na tamin'ny zanaka, na tamin'iza n'iza. Teniteny foana be dia be natao. Fa fotoana izao ndao hiaina amin'izay tahaka an'i Jesosy. Ndao hamotitra an'ilay tena ilay nofo amin'izay. Avitsory amin'izay io nofo io. Marary ilay nofo rehefa tsy ekena ny sitrapony fa izao fotoana izao avototra amin'izay. Avela amin'izay ilay nofo hoe tsy avela tena hoe Jesosy tena hibanjina amin'izay hijery ianao. Mety tianaonao foana ny nofonao, sofinao mety te hian'ira zao tontolo izao, masonao te hijery filma tsy izy fa izao aok'izay tapitra. Any Jesosy io maso, any Jesosy io vava io, any Jesosy io sofina io, any Jesosy io fo io, dia aleo izay sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Dia izay ianao vao tanteraka amin'ilay hoe mandany andro manao ny tsara. Minao fa misy zavatra azonao androany. Mety sika antsitsika amin'ny fomba fiainantsika amin'izay, antsitsika ny firaisantsika amin'Andriamanitra mba hananantsika antoka hoe rehefa ho avahana ny tsiparifary sy ny tena voa dia ao anatin'ilay tena voa ianao. Afahanao mahafantatra hoe aiza ny lalanao amin'izay manomboka androany, gauche sa droite, dia hitanao tsara hoe aika tato mbola navoana andao fa anitsy amin'izay manomboka eto. Amen. Dao tsika hitsangana sady hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra, handraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Taontsika hitsangana hivavaka re. Vavakantsika re. Ray tsara indrindra be voninahitra sady feno fahatsarana rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teny izay ampitainao amin'ny alalan'ny mpanomponao ho anay tsirairay avy. Marina mihitsy Jesosy hoe ny andronay sy ny antom-pisianay sy ny fiainana iray manontolo Andriamanitra dia tokony hanehoanay ny fahatsaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ny teny rehetra izay aloako ny vavanay Andriamanitra ho teny maneho sy manambara anao. Hatramin'ny litera kely indrindra, hatramin'ny fanombohana teny, famaranana teny, dia aoka ho hita fa Kristy ilay filazantsara no velona ao anatin'ny tsirairay avy. Aoka ny tokantrano tsirairay avy ho tokantrano tena feno tenin'Andriamanitra, tokantrano tena anjakan'ny toetra n'Andriamanitra, tokantrano anjakan'ny fifampianoana, fandeferana, fitiavana amin'ny anaranao Jesosy. Aoka ny tokantranonay rehetra aneho anao Kristy, satria ianao Andriamanitra ny mahatoy izao anay tsirairay avy. Ianao aloka ameny ny ray mpianakaviana, ameny ny reny mpianakaviana, ameny ny zanaka rehetra, ameny ny olona miasa ao an-trano ary indrindra tena hiampita ao anivon'ny fiarahamonina zany ka ahitan'ny olona rehetra sy hanomezana voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy amen. Afaka mipetraka tsika, ataontsika anatanteraka ny fanatitra manomeza amin'ny fifaliana. Alleluia. Ny programantsika dia hamafisiny eto ny zoma sy ny asabotsy samy eo amin'ny trampokon'olona avokoa. Ny zoma manomboka amin'ny 4 ary ny sabotsy manomboka amin'ny 7 maraina. Entana koa tsika ny amin'ny fahafahantsika mihaino ny radioantsika 90.8 FM. Misy torteny ao, misy teny manafaka ao, afaka tena anampy atsika aneo an'ilay fahatsaran'Andriamanitra amin'ilay tontolo andro izay atrehantsika tsirairay avy. Satria matetika rehefa tsy mitandrina antsika mihaino zavatra hafa dia insendra henonao mihitsy lasa manimba an'ilay programme efa planifie. Ozy ny ten'Andriamanitra teo hoe Efesiana 5:5 aza mba ketraka ny fanaovan-tsoa. Planifie ilay fanaovana zavatra tsara.
matetytsika miplanifie zavatra ratsy fa tsy miplanifie zavatra tsara. Ohatra hoe planifienao hoe za rehefa miona amin'ny anina dia zao no ataoko aminazy, atao contraire an'izay amin'izay. Alleluia, zavatra tsara planifiena foana. Dia boka manaraka le Matthieu 13 teo, tsika koa mila mianatra miaraka amin'ny Jesosy ao anaty fepetra ratsy. Alleluia. Natao hoe tena tafakambana amin'ny Jesosy dia mahita azy foana ao anatina situation mety tsy mety amin'ny eritreretintsika. Korintiana toko 4:9 no teny Mateo. Dao tsika hianatra anao izay tian'Andriamanitra, satria tsika tsy tompon'ny tenantsika intsony fa Andriamanitra ny tompontsika. Alleluia. Dia matoa ianao nanolo tena ho an'i Jesosy, dia tsy hoe Jesosy ansofoko ilany ianao fa ny anankiray anà tsy izay. Rehefa hanolotra ianao zato isan-jato ho an'i Jesosy. Efa nateraka vaovao tsika tsiraray avy. Tsy le adama taloha intsony ianao, ary tsy le madama taloha intsony ianao. Efa vaovao ianao amin'i Jesosy. Alleluia. Andatsika hitsangana marina amin'ny fotoana. Aza tonoina tsara foana ny mamerina mihaino an'ireo zavatra ny fampizarana eny amin'ny Facebook na amin'ny radio ahafahantsika mihamandroso hatrany hatrany. Vavakantsika ary. Misaotra anao izay Jesosy ihany amin'ny fahafahany andray nandateraka ny fanatitra, indrindra misaotra ny amin'ny fotoana izay mihaino anay tahaka an'izao. Satria tsapanay hoe matoa izay anarina dia satria tiana, matoa izay tenenina satria tianao ahitsy Andriamanitra. Aoka izay Andriamanitra tena handray tsara daholo ny zavatra izay ampitondrainao, mpanomponao rehetra rehetra Andriamanitra Jesosy eo. Aoka ny fanenao masina mitarika anay any amin'ilay lalana tianao hiaonana amin'ny tsiraray avy Andriamanitra. Eo amin'ilay kion-dalana izay efa niandrasanao anay Andriamanitra ray, aoka ho tafoana eo, ho tonga eo soamantsara mihitsy izay tsiraray avy. Taio ny ankohonana, taio ny tokantrano tsiraray avy. Aoka tokantrano feno fahasalamana, tokantrano fifampiresahana tenin'Andriamanitra, tokantrano tena hoe tsisy fifankalana sy fifampiandaninana, fifanenjehana, fa tokantrano tena mahafinaritra, maneho any edena sahady, mety tsy be voninkazo ao an-tanàna, fa aoka tena feno fahatsaranao Andriamanitra tsara indrindra. Satria ianao velona ao anatin'ny tsiraray avy no famirapiratana isaky ny tokantrano. Aoka ny fahazavanao Kristy no anatinay rehetra isan'andro vao mifo alohan'ny atory amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aoka tena hoe tokantrano tena ahitana fa zany ny tena hoe tenin'Andriamanitra miasa, zany ny tena hoe fahafenoam-pitiavana vao miditra eo amin'ny varavaran'ny tokantrano tsiraray fotsiny izay Andriamanitra. Dia aoka tsy fofona laokany ionay fa fofona fitiavana isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Raha isonotsodrano hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amianao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fany Masina. Amen. Zareo fahasoavana, fahafahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahafahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Da iny Jesosy